Gospel Mix. Worship and praise music. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy ratikirana mpanakanto iray, ireo fiderana migadana maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto an-toerana sy avy any ivelany. Spécial jeune. Fandaharana faranao isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora tolakandro, ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany. Entompoko afaly indray tafiaraka amintsika ny tokantrano any indray ny tena koa izany izay mpanolotra ny fandaharana na mananaja niaraka aminao indray ankehitriny izao izany tononona ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsiraray avy naiza misy anao izay toerana misy anao ankehitriny anjoinao sy anarahanao izao fandaharana 5 zao na amin'ny alalan'ny fandaharana eto amin'ny 95 MHz izany na ao anatin'ny page Facebook sy ny YouTube izany ankehitriny. Andeha isika tompoko ary hivavaka aloha etỳ am-piandohana ny mboantsika ny fiarahana mahafinaritra indray ankehitriny. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao izay noho ny fotoana izay anananay ankehitriny Andriamanitra. Mety fotoana fohy monja Andriamanitra fa andraisanay lesona avy aminao, andraisanay hery ara-panahy avy aminao ary indrindra hoe andraisanay Andriamanitra fahasoavana manokana avy aminao. Tononay Andriamanitra fa voatazo ao fotoana izao ary indrindra voatany olonao rehetrarehetra Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra iamtehitra aminao izay ary te hifanakaiky aminao misimisy kokoa. Ny fotoananay rehetrarehetra izay anananay Andriamanitra hifanakaikezanay amin'ny Andriamanitra anao ary aoka Andriamanitra izy fiomboana mpiainana avy aminao miaraka aminay Andriamanitra amin'izao vaninandro krismasy izay omenao anay tsirairay avy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no entina naovana ny vavaka. Amen. Eny tompoko izay ny amin'iny faly izay mandroso ny fandaharana Gospel Mix ao tokantranontsika tsiraray avy fandaharana fa 100 isika ankehitriny tonga soa ary ara-bany ianao fa natafita izay fandaharana fa 100 izay isika ankehitriny fandaharana maro zany efa tao alohan'ity fandaharana fa 100 ny fandaharana ity izany sady mamaraparana ny taona ihany koa isika satria tsy manana afa-tsy sabotsy 2 sisa isika dia tapitra indray izao taona 20 arivo izao izany isaorana ny tompony zavatra rehetra izay vita sy tsy vita ary izay mbola ho vita sy ho vitana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tompony efa izay rehetra faniriny amin'ny alalan'izao fandaharana Gospel Mix izao. Eny tompoko iroso tanteraka ao anatin'ny fandaharana ary isika izany tamin'ny herin'ny anio tahaka izao moa isika raha tsy haivina kely nanaraka nouveauté mix anankiroa tato anaty fandaharana izany teo ny hirany Dena Moana Je bénirai l'Éternel izany tao anatin'ny hirany Dena Moana faran'iny izay nandraisantsika hira somary fideranan'Andriamanitra mafana ihany koa tao anatin'izay hideran'Andriamanitra ao anatin'izay hozy izy ny lohatenikirany Dena Moana. Teo ihany koa ny hira faharoa ny zareo Bizayon Madagasikara andro malaza izany ny hira faharoa ary ny hira fahatelo izay nanarahantsika ihany koa hira tory sy angaly ny hira krismasy moa mazava ho azy dia tsy izy izay fa ny hermialy krismasy izany androany sika mbola manana hirana
telo ihany koa moa zany mazava ho azy ny hira voalohany somary hoe mbola tsy makasika ny krismasy fa iderahantsika an'Andriamanitra tahaka mahazatra, fa ny hira anankiroa nouveauté mix anankiroa farany dia vanandro krismasy zao dia omena lanja ihany koa ny hira krismasy iderahantsika nomezantsika voninahitra ny anarany Jesosy Kristy izany. Ndera tonga dia ho atombontsika ny fotoana amin'ny alalan'izay hira telo izay. Ny hira voalohany tonga dia ho arahantsika voalohany izany mazava ho azy tsy iza zany hira izany fa ty hira ray mahafinaritra ty izany. Ndea aloha tonga dia ho arahantsika fa tsy teniteny hoe iza ity mpanakanto izay manao medley mahafinaritra be ty. Mino fa andihanao ankalaza ary iorakoraka ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fiderana mihetsiketsika hiarahantsika amin'ity mpanakanto manaraka ity izany. Manara finaritra tompoko. Gospel Mix. Yara
eny tompoko a miverina atao anatin'ny fandaharana isika sy ny resadresaka mahakasika izay a hira izay narahantsika teo a izay a izay. Fifaliana tokoa no manolotra an'izany hirahira izay a izany a tsy iza izay mpanakanto izay mety gaga angambany ianao hoe iza izay mpanakanto izany a mety efa fantatrao ihany koa fa tsy izy izay fa iantsany Kristia izay namoaka an'izay hira izay a misy clip vidéo mahafinaritra ihany koa afaka rahantsika izany a medley animation a izay no anarany tsongaina manokana an'ity hirahira ity izay misy hira enina izany atao anatin'izay hira somary hoe medley izay a anisan'izany nisy hiran'izay hirany Hosana Ambojatovo fitiavana izay. Teo ihany koa misy hira maromaro moa izany tambatra tao anatin'izany sationany fotsiny meko anao ny hirany Ray aman-dreny Pasteur Jocelyn Ranjarson manana anao a teo ihany koa indraindrainay any Richard Solondraibe sy Joseph Tafa Tompo Misandrata sy ny sisa tsy voatanisa tao anatin'izay hira mahafinaritra izay. Ny groupe Antsainy Kristy moa nisy fotoana tao anaty tambazotra serasera Facebook tao a dia somary partagena mizara ireny live vidéo sy hira maro isan-karazany nahafantarana ny Antsainy Kristy ireny indrindra moa tamin'ny vanim-potoana ny fibohana iny sy ny amiana ara-pahasalamana tao anatin'izay dia namoaka hira somary maromaro izy tao anatin'izay. Teo ihany koa ilay hira farany moa izay narahantsika tao anatin'ny gospel mix izany raha eo izany ny titran'izay hira ny Antsainy Kristy faraparany izay. Amin'izao faraparany taona izao dia ilaina ny mideran'Andriamanitra manomakomana ny Réveillon 2021 isika ao anatin'izay eto anivon'ny fiangonana moa izany sy ny gospel mix manokana dia anomakomana an'izay etsika Réveillon izay dia rahantsika n'Andriamanitra homany ny fonao ny sainao ny vatanao indrindrindrindra fa hideran'ny tompontsika oka ny ahitany tompo anao amin'ity Réveillon 2021 ity mba tena hoe eo atongotry ny tompo mahafinaritra anie izany hoe hitsena sekondra voalohany izany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mino fa ny 2021 ray manontolo dia eo am-pelatanan'Andriamanitra tsisy arombaka ny 2021 anao ninona mety endrim-piainana izany akory tsy midika hoe tsy izy ny zava-tsarotra lalovana fa na misy arany zava-tsarotra lalovana ao anatin'izay dia isika tsy miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny Isaia iza. Ny Antsainy Kristy moa izany dia efa manana medley efatra izy zao zany raha ataony salanisa ao anatin'ny hira rehetrarehetra izay nataony nisy fotoana nanao medley somary slow izy dia avy eo nisy rythme kely ihany koa ny medley izany nataony tao anatin'ny izay ary ny medley ray farany moa zany dia medley tao anatin'ny fotoana izay niarahany tao Palais des Sports ny 10 volana septambra taona 2024 nisy fotoana tao anatin'ity medley ity mahafinaritra be ihany koa ndeha arahantsika kely sationany fotsiny an'izay medley 2017 niarahana tamin'ny Antsainy Kristy izay.
izay ny extrait kely an'izay medley faraparany talohan'ity medley animation izay noentiko taminao tao anatin'ny nouveauté mix voalohany teo izay mahakasika an'ity hira ity izany mbola mandeha miandalana eny ihany koa moa izay hira mahafinaritra an'zareo Antsan Christy medley androany izay andeha ivadika amin'ny hira roa manaraka isika ny nouveauté mix Christmas indray no entina aminao manana mbola hira fiderana hatrany isika andeha hiderany tompontsika andeha fenotsika fiderana ny fiainantsika tsy ny zavatra mety iainanao androany ihany fa amin'ny fiainanao rehetrarehetra indrindra ny 2021 izay tsy ho ela dia hiatomboka indray ao anatin'izay iainantsika fiderana iainantsika fifamatorana ampiderana miaraka amin'ny Andriamanitra izany misy hira roa indray reto ndeha tonga dia ao rahantsika avy hatrany indray dia avy eo mbola miresatresaka eto indray tsika mahakasika ireto mpanakanto ireto Kita na malinaye nitaridalana itundrau animle panzaga faizu teleka sosi panzaga nai Emanuela isaurei manai kanabu kaya tua kaya wala channel ilai misi ai sasa kelite chakata upedle manitsudi na manera tane fidelana nu asanja chai wasi Emanuela
ny tompoko amin'nyverina atao anatin'ny resadresaka indray isika rehefa avy nanaraka an'ireny nouveauté mix anankiroa ireny indray izany ampanakanto anankiroa niaraka tamintsika teo tsy izany voalohany izay fa nitarika irako izany tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe Emmanuela izany. Ny mpanakanto hira koa izay vondrona tanora maromaro izy reto ary nisy fotoana izy efa niditra tato anatin'ny fandarana gospel mix tamin'ny alalan'ny nouveauté ny hirany tamin'izany fotoana izany ary zareo reto moa fa manana hira maromaro ary clip vidéo anankiray ihany koa izay nivoaka tsy ela akory izay clip officiel n'ity hira hoe indreto izahay ity izay arahantsika kely avy eo moa izay hira faraparan'izay niarahana tamin'ny groupe irako ireto izany tamin'ny volana novambra lasa teo izany fa raha manodididina n'ity hira Emmanuela ity izay somary miopana kokoa amin'ny nahaterahan Jesosy Kristy izany ny Emmanuela moa na Emmanuel dia hoe Jesosy Kristy eto amintsika, Andriamanitra eto amintsika. Ary izay no mampiavaka ny krismasy, izay no afatry ny krismasy anisany anankiray ihany koa hoe Jesosy Kristy kaya eo anivontsika izy. Jesosy Kristy kaya te hifamatotra ara-piainana amintsika izy. Izay ny antony nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy hoe ilay Andriamanitra mivatana mihitsy no eto anivontsika ary te hifampiray fiainana amintsika Jesosy Kristy. Ary indrindra moa hoe te hamonjy antsika Jesosy Kristy noho ireo fahotana marobe izay mbola iainantsika ankehitriny ety amin'ity izao tontolo izao ity. Izay ny mahakasika an'izay hoe Emmanuel izay na Emmanuel ny titran'ity hira ity izany. Hoy ny tononkira tao anatin'izay hoe hipoka ny hafaliana ny fonay Jesosy ozy faly izay tompo manana anao dia arapaina ianao Jesosy ianao ilay mpamonjy ilay teraka ho anay anio izany. Arapaina ianao Jesosy Kristy ozy izy. Ary ny vaninandro krismasy dia izao hoe andehantsika tsy vitany fotsiny hoe arapaina Jesosy Kristy fa raha arapainao Jesosy Kristy dia ampandrosoa izy ao am-ponao satria izay ny tediavin'i Jesosy Kristy amin'izao andro krismasy izao. Mba tsy ohatra ny nombotsony fa ao am-pontsika tsiraray avy Jesosy Kristy mba ho tonga ho famonjena arak'izay hira izay. Ny mpanakanto hirako ity moa izany dia voingadina somary tanora ohatrohatr'izay izy eo ihany koa ny somary tekno ao anatin'izay izay nahafantarantsika ny groupe hirako izany. Ny volana août moa no niditra tato anatin'izay fandarana izay ny groupe hirako tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy hiala aminao tamin'izany andro volana août izay nidirany fandarana ny groupe hirako izay. Andeha rô rahantsika kely ngeny extrait n'ity hira ity satria mbola mety tsy narahantsika ihany koa ity hira ity satria tao anatin'ny fahatapahana ntsika nisy fotoana dia tsy afaka nanaraka hira maromaro ara-pilazantsara sy indrindra nouveauté mix tato anatin'ny fandaharana fa andeha ho arahantsika ity hira iray ity ny groupe hirako izany amin'ilay hira mitondra lohateny hoe indreto izahay izany. He there
izay ny extrait kely aniny hira mahafinaritra iny a fiderana tanora ao tsara amin'izao vanandro izao a izay hira izay indreto izahay ny titran'izay hira izay a indreto izahay ozy izy anompo an'Andriamanitra tanora izay ozy izy fa vonina anompo an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanay a amin'ny alalan'ireto tanora ireto engane mba ianao any atokantrano ihany koa mba anompo an'Andriamanitra mandrakizay mandra-piavin' Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra izany amin'ny fiainanao rehetrarehetra ilaina ny manompo an'Andriamanitra. Hiditra amin'ny hira fahatelo moa zany tsika ao anatin'ny nouveauté mix farany teo a tsy iza zany fa ny hiran'ny zareo a toky fitia izany a hobio ny titran'ity hira izay nivoaka tsy elakory izay any zareo toky fity ity. Ankalazany isa-taona ozy izy ilay andro malaza andro ray toazato mana-tantara amen izany a eto tsy te hijery hoe mankalaza ve ianao sa tsy mankalaza ahoana ny adevitra momba an'izany krismasy zay tsy atopoko a fa zao fotsiny hoe andehantsika ankalaza fa Jesosy Kristy ne tonga mba hamonjy ahy Andriamanitra ne tonga izy tenany mihitsiny no mba nanolo tena amonjy anao ary indrindra hoe te hifamatotra ara-piainana amintsika tsiraray avy dia izay ny antony vanandro krismasy ka ny andro mety mana-tantara ny krismasy mety fantapoko fantam-pirenena eran'izao tontolo izao mahafantatra an'izany hoe krismasy zany fa inona mba vokatsoa entin'ny krismasy amin'ny fiainanao izay ny baraingo amin'ny fiainantsika matetika inona ny krismasy mba ny ainanao hoe fahatsarana indrindra tsy mbola ara-materialy tsy mbola hoe zao ny zavatra ny ainanay mianakavy tao tokantrano fa zao fotsiny hoe inona mba zavatra raha-panany raisinao tao anatin'ny krismasy ny ainanao firy-taonanao ankehitriny efa nandalo krismasy firy-taona zany ianao taty fa izay no ametrahako fantaniana ho atsika na ho anahy ihany koa aza hoe nitondra inana tamintsika ny fiainana krismasy izay isa-taona tsy maintsy mitsingerina izy io ny nahaterahan'ny mpamonjy andeha ankalaza antsika ankalaza amin'ny fifaliana zany krismasy zany ao am-potsika mba andraisantsika lesona isa-taona ny krismasy ahy zany toky fity moa zany a dia mpanakanto izy io a nahafantarantsika anazy moa dia ny fampiara-peo niaraka tamin'ny rotsony avo ianao foana no ilaiko a izay nalalana ny toky fitia teo ihany koa ny hira maromaro izay nahafantarana azy a hilamine atolotro anao a sy ny sisa izay nahafantarantsika sy itiavantsika ny groupe toky fitia izany. Izay ny manodididina an'izay hira krismasy fiderana na rahantsika tamin'ity anio ity indray isa-taona dia misy foana ny hira vaovao a krismasy hoentin'ny mpanakanto ara-pilazantsara sy ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izay amin'ny herin'ny anio tahaka izao tsika mbola naraka in'izay satria mbola ao anatin'ny vanandro sy ny andron'ny krismasy mihitsy tsika ao anatin'izay dia isaorana ny tompony fahafahantsika mba mihaino sy manaraka ny ireo hira evangelika nouveauté tamin'ity andro androany ity. Eny tompoko a hivadika ao anatin'ny tapany afaran'ny fiarahana indray sika tao anatin'ny gospel mix ankehitriny izany. Gospel mix. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way.
tapany farany sy manaraka indray isika izao misasaka koa ny fiarako aminao moa zany atao anatin'izao fandaharana gospel mix izao anarantsika zavatra mix araka ny lohateny izany sy ny arak'izay moa zany de mix avy ny zavatra rehetra fa tsy miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny irara-pilazantsara isika atreto efa intelometona zany fandaharana nanaraka ny fifampisarany zoky David isika ao anatin'ny izao krismasy 24 izao mbola manana fifampisarana mahafinaritra amintsika indray zoky David ao anatin'izay miomany ianareo ankizy tanora ray aman-dreny indrindra moa zany ao anatin'izay fampianarana ny zanantsika ao anatin'ny hira fiderana sy ny sisa izany de tonga de roantsika ty afatra kely sy afatra ankira zay hoentin'ny zoky David amintsika androany ity indray manarafinaritra tompoko faly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity fotoana irahantsika sy mamitsika ity manao anadolona ankizy salama tsara daholy tonga indray ny fotoana irahantsika androantsika de jery tantara kely anankiray satria vakaiky zao ny krismasy ny olona tena tia tantara daholo efa tonga ny krismasy fa androantsika andray lesona anankiray indray avy amin'ity tantara ity de tsoahana avy amin'ny comédie musicale anankiray de misy tantara anankizy ao ny zavatra mitranga rehefa tonga ny krismasy de malahelo be ny olona rehefa tsy mahazo zavatra de malahelo ny ankizy rehefa tsy mahazo zavatra de malahelo ny olon-dehibe rehefa tsy mahazo zavatra de malahelo daholo ny olona rehetrarehetra rehefa tsy mahazo zavatra fa zay ve nefa ny tena afatry ny krismasy ny afatry ny krismasy de tadiditsika fa Jesosy tonga ao antsika ary zay ny tena zava-dehibe ary zay ny tena tokony ho fifaliana ao antsika rehetra de zay no ambarany atao anatin'ity tantara ity ny fifalian'le ankizy de manana an'Andriamanitra mety be dehibe ny ankizy mety nahazo zavatra de mety misy tsy mahazo de malahelo fa araha angety tantara ity fa andray lesontsika ao anatin'ity tantara ity de manarafinaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kilalao azonay de basti zao no vidiny dadanay faly ao fanazo kilalao la 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 Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling 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 Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling 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 Christmas. Terawanyani sari bakulinay, mafati-fati ni kilalawanay, fali afana azu kilalao, la 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 la. Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling 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 Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling 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 Christmas. Tena tiako no vidiny dadawa, nefa niriko no meninoa, faly ao fanazo kilalao, la 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 la. Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling 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 Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Christmas, Tchachini Fling Fling
fazatoma andro pitsaharana andro pitiyavana azatao sakana azatao mampanay zay tsy azonao andram de hitsaoka hatrany hatrany alleluia 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 zange isatona tsy mba mahazo kilalao ohatrany ankizy rehetra fa zandro any iteran'Andriamanitra fona satria tiako manaja an'Andriamanitra dia tiako miankoroka aminy. Jesosy io tsy ataoko sakana ny kilalao fa izao mbola hitsaokanao ka na mahazo na tsy mahazo kilalao dia faly aho fa manana anao. Tiako ny mitsaokanao ka na maloka zandroany zaho mbola hitsaoka hatrany. Tiako ny mandoalikany miondriky eto an-tongotrao natao ao anatana natao ao iankoroka. Alleluia alleluia nandray lesona daholo tsika e tena lesona lehibe ho antsika fa ny krismasy de jesosy tonga monjy antsika tsy le hoe mbola mahazo zavatra na zao na zao na zao a fa tsara koa mahazo zavatra fa tsy izany ny tena zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe de Jesosy Kristy tonga ao am-ponao hiaraka aminao isan'andro san'andro ary fiainanao isan'andro san'andro. Veloma daholo indray a amin'ny manaraka tsika hianatra zavatra vaovao indray hianatra hira vaovao indray hiaraka amin'Andriamanitra. Veloma daholo. Gospel Mix. Isorana trany Izoky Davitsa izay nampianatra sika sy ny fampizara taminy ireo ankizy rehetrarehetra indrindra amin'izao krismasy izao ny lesona dia hoe na mahazo ianao na tsy mahazo kilalao dia ianao manana n'Andriamanitra dia ifalio ny fiainana izay omen'Andriamanitra anao ry ankizy malala fa azakivy amin'izany fa omeny tompo tsara lavitra ianao atsoatsy ao anatiny izay na mahazo ianao na tsy mahazo dia tsy menomenona eo anatrehan'Andriamanitra fa mianatra fiainana dia ny mbola kely miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'izao vaninandro krismasy mahafinaritra fifaliana Jesosy Kristy atao-pontsika izao.
koa tapan'ny farany sy amaranana ny fandaharana tanteraka moa dia tahaka mahazatra efa anankitelo zao no hira zay nentiko taminao manodidididina ny hira krismasy nampahafantariko anao hoe avy aiza sy iza no namorona ny hira krismasy salamizao izany eto indray isika dia araka izay hira ny ambadibadika ny feokira izany dia hoentiko aminao ny namorona an'izay hira izay hoe Hark the Herald Angel Sing izany amin'ny teny anglisy izany. Raha amin'ny teny malagasy izy dia hoe midera anio rimino izany izay nataon'ny mpanakanto interprétation malagasy tamintsika moa izay hira izay. Izy ary ny tena namorona ity hira ity indray izany ity hira ity dia hiran'ny Charles Wesley George Whitefield no namorona an'ity hira ity izany tamin'ny taona 777 sy arivo tany ho any izany izay hira izay efa entsika mandrak'androany izay mbola hoe manakoako isaky ny varinandro krismasy salamizay izany. Izy ary ty Charles Wesley ty izay hoentiko aminao vetivety ihany koa teraka ny 18 Desambra 1707 na 1710 no teraka i Charles Wesley izany tany Lincolnshire du Nord tany izany hoe any Amerika misy anazy izany ary matiny fa 770 tamin'ny fa 20 taonany i Charles Wesley ty izany tany Londres tany izy io. Izy ty dia tena hoe mpanompon'Andriamanitra tokoa satria teolojiana izy io sady filosofy ihany koa mpanoratra ihany koa izy io ary anisany ihany koa hoe psalmiste izany hoe mandinika ny bokin'ny salamo izy io dia avadiny somary hoe ina moa ny ahafantarantsika an'izany hoe hymne izany hoe tsy haiko manazava anazy hoe hymne ohatrany hoe hymne national salamizay zany azonao le tiako tenenina anatin'izay ary izy ity dia efa namokatra somary hoe izay hira fiderana sy hira izay andrenesana maro be izay 9,000 isa zao no hiran'ny George Wesley ity na Charles Wesley izany anisan'izany ny Christ the Lord is risen today, Christ whose glory fills the skies ary indrindra ity hira iray ity hoe Hark the Herald Angel Sings izany. Hoy taminao teo tamin'ny taona 770 izay hira izay izay novokarin'ity mpanakanto sy mpanompon'Andriamanitra hira ity izany. Ny tononkira dia misy andiny anankidimy ny original an'izay hira izay fa taty aoriana izy somary nisy ny adaptation ny George Whitefield izany izay tamin'ny taona 1770 sy arivo izay somary hoe novana kely ny tononkira tao anatin'izay. Ny original manko tamin'ny Charles Wesley Hark How All the Welkin Rings izay no titre fa novana kely nataony George Whitefield adaptation zany raha ny malaza azy kokoa dia Hark the Herald Angel Sings no nanoratany George Whitefield azy tamin'ny 1770 izay. Izao ny dika teny malagasy raha amin'ity hira ity izay mariako ihany moa fa ny interprétation gasy fa misy ny interprétation izay fa raha ny original an'izay hira izay ny version malagasy dia ozy izy ny nanoratany Charles Wesley anazy tamin'ny original hoe injao mihira ny anjely mitory ny voninahitry ny mpanjaka voateraka izany fiadanana ambon'ny tany ary famindrapoa no amin'izao tontolo izao Andriamanitra sy ny mpanota ozy izy mihavana ary eo ny andraisantsika lesona hoe Andriamanitra sy ny mpanota mihavana.
teo zany Jesosy Kristy rehefa na tonga tetỳ tany izy tonga mba hampiavana ary zay leçon anankiray ihany koa tsongaitsika amin'izao krismasy hoe Jesosy Kristy kay te hiavana amiko, te hiavana aminao, te hiavana amin'izay mpanota rehetrarehetra izy. Ary fifaliana zany hoe Jesosy Kristy mba hanavitra ny mpanota, hiavana ny mpanota. Iza moa isika izay tsy mendrika indrindra mba mendrika hilahatra sy hiavana amin'Andriamanitra, tsy mendrika itsika fa fahasoavana, fitiavan'Andriamanitra mbola matoy izao antsika. Ary isaorantsika ty mpanompon'Andriamanitra iray ity izay nanome antsika izao hira izao izany tamin'ny siècle 17e siècle tany tompoko teo efa nisy zany hira zany ary natakatra ny mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tonga hiavana amintsika zanak'Andriamanitra izay tena hoe tsy mendrika indrindra. Ny version taty aoriana indray no entiko aminao moa izany satria betsaka dia tena betsaka tokoa ny miinterprete an'izay hira izay izany mandraka ankehitriny ary tsy voatanisa intsony satria isaky ny firenena dia misy an'izay hira krismasy izay izany fa ny tena hoe nalaza indrindra moa zany izay hoentiko aminao ankehitriny dia zareo Celtic Woman ity izany izay niangaly nyity hira ty hoe Hark the Herald Angels Sing ity izany izay nalaina tao anatin'ny concert na seho atsehatra an'zareo tao Elix Dublin izany tamin'ny fa 13 lasa teo izany nitsongaina manokana tao amin'ny concert album Home for Christmas ity hiran'zareo Celtic Woman izay somary hoe version orchestrale ihany no nahafantarana an'zareo ireto. Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by tena hoe manentanentana tokoa zany feon-java-maneno orchestre mahafinaritra izany aza mieritreritra anao hoe any amin'ny dessin animé any misy an'izay fa amin'ny tontolo ny ara-pilazany tsara koa anehoantsika tsara amin'ny izany feon-kira sy feon-java-maneno mahafinaritra hiterahantsika any Jesosy Kristy izay tonga tetỳ an-tany hiavana amiko, hiavana aminao izany ankehitriny izany maraparana ny fiarahana isika ankehitriny ary inoko fa mba nandray zavatra ianao ankehitriny natao anatin'ny hira fiderana zany ny hira vaovao ny fifampizarana sy ny zavatra mba nentina ihany koa moa zany fampisarana Zouk Davids sy ny hirany Charles Wesley tao anatin'izay Hark the Herald Angel Sings efa tamin'ny taona 730 lasa izay. Amin'ny herin'ny tahaka izao sika maranana ihany koa izay hira krismasy izay moa satria mbola ao anatin'ny vaninandro krismasy tsara isika dia mbola hoentiko ao anatin'ny hira iray izay soratana mpanompon'Andriamanitra malaza iray koa isika izany aza malina fandarana gospel mix ianao fandarana izay faranao isaky ny fotoana tahaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany salamy zao izany dia andesika tompoko hivavaka amaranantsika tanteraka ny fiarahanana teto amin'ny anarany Jesosy Kristy. Give them second birth. Hark the herald angels sing. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangasitraka anao izay fa ianao ilay Andriamanitra mpampiavana tonga mba hiavana aminay ihany Andriamanitra amin'ity vaninandro krismasy ity ary tsy amin'ny vaninandro krismasy ary Andriamanitra fa amin'ny fiainana rehetrarehetra dia
te hiavana aminay ianao. Mankasitraka amin'ny leson'Andriamanitra, mankasitraka amin'ny hery ara-panazy omeny mpanomponao tsirairay avy Andriamanitra, ka miampita Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ianao Andriamanitra nitahiry anay tsirairay avy, ary ninona zavatra azonay avy aminao Andriamanitra dia ankasitranay aminao zany, satria Andriamanitra izay mba kely azonay dia tsy avy aminay fa avy aminao. Ianao te hiteny, ianao te hiavana, dia tianao ny tsirairay avy Andriamanitra, ka mahafantatra an'izany rehetrarehetra izany. Dia ho tononon'Andriamanitra ty krismasy 24 ty ho krismasy ho fampihavanana anay aminao Andriamanitra, ka niza mety mbola manalavitra anao dia ianao no ampanakaiky azy eo akaikinao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny tompoko azy izay ny famaranantsika izao fotoana izao izany isaorananao izay ninaraka izany hatramin'ny farany andeha ity hira iray ity no amaranana ny fiarahana tahaka mahazatra cover mixa iarahana amin'ny setra ny aina, ary izay hira iray izay ihany no entintsika amaranana ny fiarahana amin'ny alalan'ity hira iray ity hoe midera anurmino izay nataony setra ny aina cover amintsika. Maro moa nefa ny interprété an'ity hira ity sy nandika an'ity tahaka izany ny antsa Kristy sy ny fanilo fa teto dia rahalahy iray indray no manao amintsika ity hira iray Hark the Herald Angel Sings ity. Manao ny veloma mahafinaritra tompoko amin'ny herinany tahaka izao indray raha sitrapony tompo ao anatin'ny gospel mix fandaharana vaovao indray. Tainy Jesosy tompoko veloma. Gospel Mix. Zay ny hirany anjely, zay ny redona toko, indotongy Manuely, zaza masina siso, vonina itra ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra, vonina itra ho an'Andriamanitra, aminiavo. Midera ny orimeno ny mpanavotratsika, manandrata feo hidera amin'ny Kristy tomposo. Arahaba tomponayo, tompo-pihavananay, teraka ho tomponay, tompony fiainanay. Arahaba tomponay, ripanavo dehibe. Arahaba tomponayo, tompo-pihavananay, teraka holona mba hanavotranay, teraka ny Betlehem, ilay mpanavotranay, ilay mpanavotranay. Vonina hitra ao ambony ho an'Andriamanitra, ka ny hirano redony solon-java-manitra. Vonina hitra ho an'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra. Vonina hitra ho an'Andriamanitra, aminiavo.
Gospel Mix. Worship and praise music. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy raha-kikirana mpanakanto iray, ireo fiderana migadana maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto an-toerana sy avy amin'ny ivelany. Spécial jeune. Fandaharana faranao isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora tolakandro, ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany.